Ireny izy menadavy izay manam-pikasana irotsaka amin'ny fividianana filoham-pirenena na dia nisy aza na mbola tsy hienana mafy tamin'ny fomba ofisialy izay firotsaka-kofidiana izay fa nanatanteraka fiainana tampanao gazety io maraina io ihany koa ny avy amin'ny Front des Opposants pour la Libération de Madagascar na ny FOLM Tarindra Matola Latina Ravolomanana. Nandritra izany moa no anambaran'izy ireo fa mbola ao anatin'ny savorivory tanteraka ny firenena telo volana sy tapany mialohany anatanterahana ny fividianana ho azy ireo dia be loatra ny candidat izay manam-pikasana ny rotsaka amin'ny fividianana filoham-pirenena. Fiteny Volaravav Stefana Razafimandimby ny mahakasika an'izay. Taratry ny tsy firaisan-kina amin'ny mpanao politika amin'ny fisian'ny candidat PDB rotsaka amin'ny fividianana filoham-pirenena hoy Ramatola Latina Ravolomanana avy amin'ny Front des Opposants pour la Libération de Madagascar na ny FOLM. Be loatra le mpilatsa-kofidiana be dia be mitombo miteny tsiry isan'andro ny olona hoe zay te hilatsaka tia ny programanay mampanofinofo volana sikitana ny malagasy ka le fisiany le candidat marobe aminay dia taratry le mbola tsy fisiany le firaisan-kina ny malagasy rehefa firenena no resahana. Maninona amin'ny BDB le candidat, maninona ireo candidat rehetrarehetra tsy afaka mifampiresaka mifampidinika ataontsika ahoana i Madagasikara, inona ny mba everitsika fa maninona milatsaka dôly dia mba anjaka zany tena hita takatra mihitsy amin'izao fotoana izao les guerres des chefs samy te ho izy daholy ary tsy afaka ifampiresaka akory ataony malagasy ahoana ny andeha hifidy aniza eo anatrehan'izany savorivory zany. Mbola ao anatin'izay fanomanana n'le fifidianan'izay ihany tsy ampy ary tsy misy ary tsy manomboka akory le tena éducation citoyenne an'le vahoaka, le sensibilisation an'ny vahoaka amin'ny fampiasana n'le bulletin tokana. Anisan'ny tondran-dra Matola Latina Ravolomanana fanamariana manokana ihany koa ny fisian'ny candidat izay efa manao fampelezan-kevitra meloa ary manararoatra ny fahefanananany ary mampiasa ny fitaovam-panjakana amin'ny tombotsoa manokana. CES cour électoral spécial zay mbola tsy manao ny asany tsy fantatro na efa mitsangana akory azy fa ny fantatra dia hoe tsy manao ny asany tafiditra ao anatin'izay campagne avant l'heure zay zay lalasaiko zay hoe abus des prérogatives de la puissance publique. Ny faharoa dia ny fitonglanana eo amin'ny fampiasana ny hainao manjerim-panjakana ohatra ny RNM sy ny TVM. Ny tokony harafitra tokony hanaraka an'izany dia le CES micontrôler misurveiller mba hisian'ny égalité sy ny justice amin'ireo samy mpilatsa-kofidiana. Zao nefa dia efa misy mangalam-pinana. Telo volana sy tapany meloa fifidianana mbola korotana savorivory misy eto amin'ny firenena ary mbola tsy tafapetraka amin'ny fitoniana araka ny fijerin-dra Matola Latina Ravolomanana avy amin'ny FOLM ary heverin'ity mpanao politika ity fa tokony hapetraka ny fototra ny fitondrana republikanina ao anatin'izany ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra ankahalalahana ary ny fampihavana-pirenena ary heverin'ny FOLM fa tokony fitsapakevim-bahoaka hisafidianana lalam-pandrenana no isantarana amin'ny fifidianana.